Fanangata tsodrano tany amin'ny lapany feno vola tany Evato. Vohipeno ireo mpianatra sy ireo maitso milaly eo amin'ny CEDS nandritra ny Université Loataona no tanterahana tany Manakara izay andiany faharoa. Tsy voatery amin'ny fitantanana ny firenena ihany no angatatsodrano any amin'ny lapany feno vola any vohipeno hoy ireo mpianatra fa amin'ny fiainana izay manontolo mihitsy sy ny sehatry ny asa ihany koa antony na tonga ireo mpianatra sy ny mainty milaly ny CEDS tonga tany an-toerana nangataka tamin'ny ampanjaka ny hoavin'izy ireo nampitandrina nefa ny ampanjaka fa tsy maintsy manatanteraka ny teny natao tany feno vola ireo rehetra mangata-pitahina tany an-toerana nanatrika izany ihany koa izy Rabarzona sy Ivrasata. Ity no lapany feno vola eto Evato vohipeno ny taona 3,500 no nitsangana ny lapa ary ny Prime Ministre Tantely Andrenarivo no nanao ny fanatsarana trano tamin'ny taona 2000. Eto avokoa amin'ny lapan'ny feno vola no angatana tsodrano indrindra fa ireo olona hitantana eto amin'ny firenena. Na izany nefa nanamafy ny mpianatra sy ny mainto milaly eo amin'ny Centre d'études diplomatiques et stratégiques na ny CEDS fa tsy voatery noho ny fitantanana ny firenena no antondian'izy ireo tany amin'ny lapany feno vola. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho lava salama ianareo tahanay satria ianareo no fitaratray, ianareo ray aman-dreny ireo no nitatana anay na tonga anay amin'izao toerana misy anay izao. Eto dia mangataka ako mba hisorana manokana ireo zanaky ny faritra avy eto izay nitarika anay taty satria raha tsy nisy mpitarika ako dia mety ngamba sarotra taminay ny eritreritra hoe andeha aty na dia ny teo any ara ny fieritreretana. Fantatsay ny laza an'ity lapy ity, fantatsay ny laza n'ireo ray aman-dreny be avy eto amin'ity toerana ity satria nareo ray aman-dreny be avy eto no anisy nitarika ny ray aman-dreny avy ao voatany. Zany tantara zany dia tsy azony eo adinoana ho anay avy ao voatany ao fa noho ianareo natonga anay toy izao. Telo develo Andriamanitra ny Zagnahary. Tsy telo avao ny velogno. Agny ianao Zagnahary agny ambony agny, amin'ny faratampony. Mahita anay zanak'olombelo ety ambony tany, izay narinao. Tonga eto ny zanaka, nateraka, angataka ny fahafirahana amin'ny CEDS. Hampandrofo ny firenena ity, hampandrofo ny taranaka manontolo, hampandrofo ny faramandimby. Zay ny natongavany latany, angataka fahafirahana amin'ity lapamasiny ity, amin'ny lafa feno vola ity. Zay angatanay aminareo Zagnahary. Asignana, andrefa, asimo, andrefa. Miaso anao razana, miaso anareo tanomasina. Miantona nisonanareo moa. Tonga eto ny lafivalon'ny nosy. Raha misy nandeha ny agnasikanagna moa to dia mignandrefagna. Raha misy nandeha andrefa to dia mignasignana. Raha misy nandeha avaratra to dia mignasimo, ary misy mignasimo to dia mignavaratra. Ato amin'ity lapamasy feno vola ty, mangataka fahafirahana, ny naterakareo, ny zanakareo, ny zanasika. Amin'ny CEDS. Atovy sara tovy soa, sorany tolon'otrò izy, ary zavatra sara ny kendreny zany, agnasara ny taranaka, agnasara ny hoavy, na hatramin'ny hoavy ny firenena satria tsy maintsy dohina daholo hoe akory izy ity, mba olo anao akory ny tona firenena rapiso. Anisan'izany no zavatra eritreretina amin'izao fotoana izao. Tonga eto zareo, angataka fahafirahana amin'ity tramomasina ity, amin'ity lapany feno vola ity. Zay angatany aminareo Zagnahary, angatany aminareo razana. Sy ho ary voatanisy eto aby aminareo. Fa kosa na dia voatany aby misy nareo razana aby. Zany angatany aminareo amin'ny zolotany efatry ary na voatany. Misy vo avy amin'ny voatany tonga eto. Zanakareo aby io, zanasika aby io. Raha ohatra moa misy nandeha lavitra,
nazao izy fa taony zanaka taony nateraka taony zafy nangatana fafirano tamin'ny lapamasina feno vola raha misy naheno ampandregneso izy fiaraha-miasa ny tadiavinato fiaraha mandilika tadiavinato anareo fa lasarazagny agny anareo zagnahary agny sy hitanay nareo sy tamasonay fa de arovy ataovy sara ataovy soa sy solafaka ary avita somasara ny adidy sa ndraiky zay isany daolo rehetrarehetra zay gnatanay zagnahary gnatanay ataony masina fa de ataovy sara ataovy soa. Mbola nanamafy ihany koa ny ray aman-dreny ao an-toerana fa tsy maintsy manatanteraka ny teniny ireo rehetra nangata-tsodrano any amin'ny lapan'ny fenivola Evato Vohipeno. Anareo manampahaizana donc zany hitondra nyity firenena ty ka amin'ny lafin'izay amin'ny maha zanaky ty lapany ty satria zaho anakara Vavatomasy zanaky ty ka afaka miteny amin'ny agnarany ty lapa ty. Gaga ngamba ny vahoaka malagasy magnontany tegna hoe ino gn'antony mahatonga ny filoperenena ny fandimby hatramin'izay sy mahatody ny mandany. Gn'antony de sotra ampafitarinareo ampitandremanareo raha mbola ilasaka avy republika nareo fa masiny ty tany ty masiny Madagasikara zay namitaka anazy de sahatody velively zany mandany zany be de be ny filoperenena nandalo ny fandimby ilaza hoe laha lany avao iaho dia izao gnataoko nefa rehefa lany izy sy tanteraky farany sy tody amin'ny lalagna aleny izy aveo ka dia mampitandrina zany aho amin'ny agnaran'ny lapa ity lapamasiny ty ho nareo zay hilasaka filopirenena zareo vogny nahazo ny taloha fa na izy ka ilasakeo ka magnome toky mana promesy nefa sy tanteraky ny raha ataonareo. Tany toerana nitarika ny délégation ny filohan'ny toeram-pampianarana CEDS Solofra Soaraona sy ny vadiny sy ireo olobe avy any an-toerana.